dia tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika anio zany dia momba ny phénomène de société eo amin'ny fifankatiavan'ny mpivady dia ny hoe moa ve manimba ny fifandraisan'ny mpivady, manimba ny fitiavana ve ny fahasarotam-piaro na ny jalousie zany. Inona moa ny atao hoe fahasarotam-piaro? Dia ny hoe misy zany zavatra iray na olona iray izay eritreretinao izany fa hoe fanananao manokana ka tsy tokony zany isy ikasikasika. Raha resaka fitiavana zany dia mandainga kosa gamba ny laza fa hoe tsy saro-piaro ny olona iray rehefa manoloana ny olotiny. Sarotra dia sarotra zany ny anda an'izay karazana fihetsepo izay satria mariky ny fitiavana ihany koa ny fahasarotam-piaro. Tsy tianao ny olotianao ho lasan'olona. Eo indrindra mantsy izany no mila ny fanadihadiana satria hoe ohatrany ahoana zany ny endrik'ilay fahasarotam-piaro ary ohatrany ahoana zany ny hoe atraiza ny fandrefesana azy ary aiza ho aiza zany no tokony ametrahana an'izay hoe fahasarotam-piaro zay zany eo amin'ny fiainana satria na tiantsika na tsy tiantsika dia fon'olombelona no kirakiraina zany ao anatin'ny ataontsika hoe fifankatiavana. Ka io fon'olombelona io zany dia sarotra ny mamolavola azy sy ny mahazo azy satria ny fon'olombelona dia amin'ny tsirairay io. Tsy misy ny filazana fa hoe ny fon'olona iray dia an'ny olotokana, izany hoe ny olona izay manakaiky azy. Ohatra, tsy afaka ilasintsika zato isan-jato ohatra hoe ny fon'ny io zarakitsika io ohatra dia atsika ray aman-dreny zato isan-jato ka dia izay anaovantsika azy. Eo koa mantsy zany no mahatonga ny fahadisompana ny tenana betsaka zany. Tsy misy izany zavatra hoe tonga dia azo hoe vita borina ho anao zany ny fon'ny olombelona iray, fa tsy maintsy ataonao izay istombana ny fon'ny olona manodidina anao, na vadinao io na zanakao io na ray-tapo aminao io dia tsy maintsy manao izay istombana ny fony. Eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka angambany no ataoko fa misy ny ataontsika hoe fitiavana tsy misy takalony, izany hoe ny ray aman-dreny raha boajanahary zany ara-biolojika dia tokony hanana fitiavana tsy misy takalony amin'ny zanany. Kanefa moa tsy voatery ho zato isan-jato koa nefa izay zavatra izay rehefa ataony fanadihadiana amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona, mbola maro ny ray aman-dreny izay mitaky solom-pitiavana amin'ny zanany. Iverenantsika mantsy zany ny eo amin'ny hoe fahasarotam-piaro zany eo amin'ny mpifankatia. Moa ve manimba ny fifankatiavana? Io dia arakarak'ilay degré zany an'ilay fahasarotam-piaro. Izany hoe raha ohatra zany ka ilay fahasarotam-piaro vokatry ny fitiavana, izany hoe mamparary ny fon'ny olona iray zany ny olona mpifankatia aminy. Raha ohatra ka misy maka izany toerana izany, normal dia normal izany zavatra izany zany eo amin'ny mpifankatia. Raha ohatra kosa nefa ilay ataontsika hoe fahasarotam-piaro zany mandeha lavidavitra kokoa, izany hoe mandeha hatrany amin'ny fanembatsembanana zany ny ataontsika hoe ny maha-olombelona ny olona mpifankatia aminao, dia eo izy zany no efa
misy karazana zavatra tsy de normal zany. Ohatra zany de ny hoe misy karazana fahasarotam-piaro izay ataontsika hoe patolojika na tsy normal, zany hoe misy zany ohatra karazana olona izay hoe diso sarom-piaro be loatra izy ohatra amin'ny vadiny, dia na tsy misy ninona zavatra miseho ataon'ny vadiny any ambadika any, dia ao anatin'ny eritreriny ao izy zany dia mamorona karazana scénario maro dia maro zany mikasika ny vadiny. Izany hoe raha vao mivoaka ny trano ny vadiny zany dia efa mamorona scénario betsaka izy zany ao anatin'ny sainy ao, fa handeha hifankahita ohatra amina vehivavy hafa ohatra ny vadiny, na hoe raha ohatra izy lehilahy zany de hoe andeha hifankahita amina lehilahy hafa ny vadiny. Zay zavatra zay zany dia miteraka karazana tahotra amin'ilay karazan'olona, ary mety andeha hatrany amin'ny atezerana sy ny haromontana ny fieritreretany fotsiny zany an'izay karazana scénario izay, kanefa tsy misy ny porofo mazava ary tsy fantany marina hoe anao inona na anao inona ilay vadiny, fa vao mivoaka ny trano fotsiny dia fa mandeha zany ilay scénario. Eo zany matetika no mahatonga ny karazana ataontsika hoe zany hoe violence conjugale na ny herisetra izay atao indrindrandrindra moa zany amin'ny ny lehilahy amin'ny vadiny zany, izay hoe karazana fahasarotam-piaro be loatra izay, ary mety andeha hatrany amin'ny famonoana sy ny fandatsahanaina mihitsy ara izany toe-javatra izany raha ohatra ka tsy voajery akaiky dia akaiky. Eo zany no mipetraka ny karazana hoe fanadihadiana. Tsara ho fantatritsika fa misy zany ny ataontsika hoe karazana limity zany ny amin'ny fananan-javatra. Ny fananan-javatra dia tsy afaka hiteny ny olona iray hoe fananany zato isan-jato zany ny olona vadiny, satria ny olombelona iray araky ny efa famerimberiko eto dia vatana, saina ary fanahy, ka sarotra dia sarotra zany ny mamey an'izay karazan-javatra telo izay ao amintsika olombelona. Any ka mampisamboaravoara be zany ny fifandraisana rehefa misy zany ny hoe karazan-javatra tsy voafehy. Marina fa hoe raha nalainao ratovolahy zany ny vehivavy iray nalainao vady dia misy ihany ny hoe fetra eo amin'ny fanananao azy, izany hoe ny fony dia ianao no manao izay azahoanao ny fony, fa tsy misy mihitsy ny hoe fo n'olombelona efa vita borina zany ka dia izay anaovanao azy, fa arakaraky ny fahaizanao ihany mikojakoja ny fifankatiavana, arakaraky ny fahaizanao ihany maka ny fony olombelona, izay no azahoanao ny fony olona iray. Satria raha vao hoe ao anatin'ny ataontsika hoe situation de contrôle na ilay ataontsika hoe karazana famehezana zany ohatrany hoe ao anatin'ny figadrana ny fifankatiavana dia efa misy izany ny karazana hoe ratrapo aterak'izay, satria natao ara zany hoe ilay olona zany mipetraka miaraka aminao eo, kanefa izy zany mandreny tenany fa tsy sambatra, mandreny tenany fa voaosiosy zany ny maha-olombelona azy. Iza nefa zany no tena azontsika lazaina fa hoe mahomby raha hoe resaka fitiavana no lazaina, dia ny olona izay mikatsaka ny ahasambatra
ny olotiny. Izay no ahazo ny fon'ilay olona bebe kokoa zany. Ary io hoe karazana fikatsahana ny asambaran'ny olotinao io zany dia mitaky zavatra maro. Izany hoe misy ny zavatra izay hoe voafariparitra amin'ny olombelona tsirairay izay tokony hipetraka amin'ny olona tsirairay. Hoe ity zavatra ity fariparitako manodidinay dia tsy misy olona afaka hiditra an'io. Mila fantatritsika olombelona izany zavatra rehetra izany. Ohatra raisiko amin'izany raha manana trano ianao, manana tokantrano ianao, dia efa fanananao iny zay trano sy tokantranonao iny, ka izay olona miditra n'io tokantranonao io zany dia vahiny, ary zonao tanteraka ny miaro an'izay fariparitra rehetra misy anao izay. Rehefa amin'ny frigo ny vahiny dia tokony miteny aminao tompontrano hoe mba amin'ny frigo ao mba te sotro ranom-boankazo ohatra. Rehefa amoa ny armoara izy dia tokony miteny aminao hoe ijery zavatra afaka mba mamoa an'ity ve ijery zavatra. Nefa moa raha ny tokony ho izy zany dia ianao tompontrano no efa mamariparitra amin'ny vahiny hoe ato no misy ohatra ny servieta fisasana, eto ny savony, ato ny armoara fijerevanao, fametrahanao ny akanjonao. Afaka mamoa ny frigo ianao raha ohatra ka mangetaeta, rohatra tsy eto izahay. Izany hoe ianao zany tompontrano no efa mametrapetraka zany amin'ny vahiny ny reglement rehetra ao amin'ny tokantranonao. Misy kosa nefa ny karazana izay ataontsika hoe violation an'izay hoe fananan'ny tompontrano ny toerana misy azy ny tokantranon'izay. Raha ohatra ka ianao vahiny ohatra tonga avy any, dia ianao ohatra no mandidy ny sakafo izay tokony hohanina ao amin'ny tokantrano io. Raha ohatra ka ianao no mandidy ny fiainan'ny mpivady ao amin'ny tokantrano io. Raha ohatra ianao no tonga dia amariparitra ohatra ny hoe ity zaridaina ity dia alaiko hoay ary soratako hoay ny zaridainanareo, satria zaho manamboninahitra, manakaja eto amin'ny tany sy ny fanjakana, dia afaka fariparitako ny zaridainanareo mianakavy ohatra hoay. Amin'izay fotoana izay dia mananjo ianao tompon'ny zaridaina, amariparitra ny hoe anaio aza mikasikasika an'io. Eo zany no mitombona ny hoe asarotam-piaro. Mbola tsy ampy zany ny asarotam-piaro tsika malagasy amin'ny tantsika manoloana ny vahiny. Mbola tsy ampy ny asarotam-piaro amin'ny hoe zonao tompon-tany amin'ny vahiny. Mila jerevana kaiky zany zay zavatra rehetra izay. Mbola tsy ampy ny asarotam-piaro ny mpandraharaha malagasy, teratany malagasy manoloana ny vahiny. Ka mila ny fandiniana kaiky ny zavatra ohatran'izany, apetrao amin'ny plasiny daholo ny fahasarotam-piaro izay tokony ataonao amin'ny fiainana. Fa matetika ny antsika zany dia fahasarotam-piaro apetraka amin'ny zavatra tsy tokony anananao droit firy amin'izay fahasarotam-piaro izay. Ary matetika fahasarotam-piaro
izay atolaka any amin'ny olona izay eritreretina fa osaosa kokoa zany eo amin'ny ery angamba zany sy ny tajaka izay eritreretina fa tsy manana ny hery sy ny tajaka firy zany eo amin'ny fiarahamonina kanefa miakina ihany amin'ny reaksion'ny tsirairay zay zavatra zay satria na io vadinao io ara rangahy rehefa matidaroka anao eo mandritry ny androm-piainanao dia mety tsy ho fantatrao ny reaksiony ary mety hanenenanao mandritry ny androm-piainanao iray manontolo ka eritrereto tsara zany izay zavatra rehetra no teneniko teo zay fa trafikenao me mahery ampavahomana ampomby eritreritra mbola tsy ampy ny fahasarotam-piarontsika zany malagasy amin'ny tany misy atsika fa fahasarotam-piaro izay tsy de misy ilana azy loatra zany matetika no asetritsika amin'ny fiarahamonina na ny fifanambanina samy malagasy zany na ny fanaovana ny tsindry azo lena izany rehetrarehetra izany dia fahasarotam-piaro tsy tokony hipetraka amin'ny samy malagasy dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azona tolotra anao anio manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko.